Androantsika zany nanao conférence de presse nampisehoana namakafakana hoe inona ny antony fisian'ny tany Harena, nanazavana koa ny antony voyage utile sy ny zava-bitana natao tany Sainte-Marie ary ny fikasana sy ny projet rehetra ataon'ny tany Harena eto Tanindrazana sy ny any Ampita. Izy hoe fanasongadinana ny talenta malagasy endrika ohatry ny ahoana ny anehoanareo an'izay fanasongadinana ny talenta malagasy? Ny fanasongadinana ny talenta malagasy misy endrika maro, zany hoe domaine isan-karazany zany le izy fa ny entinay anaovana azy zany dia ny hatramin'izay aloha plateforme fampisehoana hoe reto ny fahaizan'ny malagasy dia misy thème le izy ohatra ny natao farany teo zao dia ny fahaizan'ny styliste zany na mirina styliste dimy malagasy izay professionnel any Ampita nampiseho publika sy nentsona ny professionnel. Zavatra roa samihafa le izy nefa mifameno satria ny zavatra ataonay amin'ny lamaody no anisan'ny entina ahafahanay manana ny enti-manana anaovana ny asa sosialy, zany hoe hetsika zany ny asa sosialy tsy dia misy hoe hetsika firy azahoana vola, dia zany hoe ny fahaizana nanan'ny ambassadrice tany Harena zany no asongadina ahafahana manao levée de fonds. Les levées de fonds araka le fanontanianao teo hoe anaovana asa sosialy. Ny sehatra nanaovana asa sosialy zao teto Antananarivo niara-niasa tamin'ny graine de bitume izay niaraka tamin'ny ambassadrice tany Harena tamin'ny tsy tsaroko tsony na 2011 na taloha kelin'izay. Graine de bitume association les quartiers tsy tsaroko firy fa manangona ny zaza 4 amis. Zay ny akamaroam-potoana zany miompana any amin'ny zaza sy ny vehivavy le asa fanasoavana.